dimy amby roapolo amin'ny volana aprily alahady farany amin'ity volana aprily ity ary alahady atsiarovana manokana ny asa eo anivon'ny toera mpanabeazana zazakamboty na hoe topaza ampitombona ho antsika rehetra mandrakarivana riavana ny fahasoavana mba ampiadanana avy amin'Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy tompo. Mariko aty ampiadoana riavana fa ny firala iny ny mpitondrona eto amin'ny faritra fovoany eto amin'ity synodam-paritany Tomasina vavadin'ny filazantsara ity no miara manatanteraka izao asa fanompona eo anivony izao alahady farana izao. Ndetsika rehetra hiaraka hitsangana hankalaza hanome voninahitra an'Andriamanitra ary amaky ny salamo fahavalo isika ny ndininy rehetra ary ny hira fahafito amin'ny firana FFPM ny ndininy voalohany ny ndininy faharoa ny ndininy fahatelo hiaraka hitsangana isika ary hankalaza an'Andriamanitra amin'ny anaran'i Jesosy. Jehova tomponahy indre ny voninahitra ny anaranao amin'ny tany rehetra nataonao eny amin'ny lanitra ny voninahitra ao avy amin'ny vavany ankizy madinika sy minono nandrenanao hery no mpandrafy anao mba hampanginanao ny fahavalo zay ta amaly ratsy. Raha jereko ny lanitra zay asan'ny rantsa an-tananao sy ny volana mankintana zay ny fironinao, inona no olona no ahatsiarovanao azy ary ny zanak'olombelona no amanginao azy. Fa efa nataonao ambany kely no Andriamanitra izy ary efa nisatroanao voninahitra ny fiandrianao. Efa nampanjakainao amin'ny asa an-tananao izy, zavatra rehetra dia efa nataonao ambanin'ny tongony, dia ny ondry amanosy sy ny omby rehetra ary ny biby diko mba amin'ny volo manidina sy ny hazan-drano ny ranomasina zay mandeha amin'ny lalan-dranomasina. Jehova tomponay endreo ny voninahitra ny anaranao amin'ny tany rehetra. Amen. Misaotra nao zahay ry Andriamanitra tompo ty anay eo, fa lehibe tompo ny voninahitry ny anaranao ary afaka mankalaza n'izany zahay eo anivon'izao alahady farany amin'ity volana aprily ity ary eo anivon'izao fotoana Andriamanitra
iainanay velomanay tokoa ny finonana satria hoy ny aotso ny fanano masina hoe mampiorina ny mino ny fanavotany Kristy. Ianao Andriamanitro no efa nampiorina tokoa tamin'ny vavany ankizy madinika sy ny nono ny herinao ary no ny mpandrafy anao mba hampangininao ny fahavalo zay tahamaly ratsy anao. Zany Andriamanitro no isaorana indrindra ankehitriny raha mahatsiaro tokoa zahay ny asa tanterahany fiangonana dia ny fiangonana Jesu Kristy eto Madagasikara manoloana tompo ny fitaizana ro zazakamboty zay fantatra fa nataonao asa ny fiangonana. Andriamanitro, tianay dia tianay ianao anorona hery ho anay ary tianay dia tianay koa Andriamanitro raha mijery ny lanitrao zay ankehitriny ary mahita fa asany ratsan-tananao izany dia ataonao tompo ny ahatsiarovana anay na dia eo azy zahay olombelona Andriamanitro zay fantatrao ary tsy miafina aminao fa misy fahalemena zay mbola azonay, misy tsy fahatanterahana zay mbola hitoeranay zay fonanay aminao zany ankehitriny ary angatahanay famelana ny elokay ary mba maniry zay Andriamanitro zao fiaonana aminao izao ampitoeranao ndray ny hery ho anay ary mbola ho araka ny lalàny zava-boary zay nampitoerinao anay no hitondra anay ka ho mpanjaka izay tompo amin'ny asan'ny tananao rehetra ny zavatra rehetra nataonao indrindra moa fa ho ampitoerinao eo ambany tongotra ay eny ho derainay ianao tompo ankalazainay ianao ary aoka ny voninahitra aho hitoetra tompo amin'ny tany rehetra indrindra moa fa mangataka manokana zay tompo ho amin'ity vohitra sy tanàna amin'ny Tomasina zay nametrahanao anay ity dia amin'ny anarantsonao Jesosy Kristy tompo no entinay mangataka zany vavaka zany. Amen. Petraka isika rehetra. Tonga amin'ny tontolo ny tenin'Andriamanitra isika ry havana dia angataka ny mpanompony izay izara amin'ny fotoana ny ankizy sy ny tanora aoriana ny fizarana ny hira 70 sy 700 ny andrininy voalohany hatramin'ny andrininy fahadimy dia aorian'izay ny mivavaka sy ny mamaky teny dia ifandimby ary ny hira 380 ny andrininy voalohany sy ny andrininy fahatelo no enandratsika ny afatra eo anivon'izao alahady farana izao. Ny sampana sekoly alahady dia afaly miarahaba atsika ary manotra tenin'Andriamanitra amin'izao fotoana ny ankizy sy ny tanora ary ny sampana sekoly alahady izao hivavaka isika ry havana. Fanahy masino fantatra loatra ny ororonay asehanao koa fa zanakao izahay tsy foinao ka ampaherezinao amin'ny alalan'ny teninao mitenena tompo amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen. Ny salama fa 1:7 andininy fahafito amin'ny anaran'i Jesosy. Jehova iaranao amin'ny ratsy rehetra, eny iaro ny fanahinao izy. Amen. Lakolosy fanairana sy fampatsahivana zany tenin'Andriamanitra izany fa efa vonona iantoka ny kely indrindra momba atsika zay maminy aminy avokoa manoloana ny fanafiana sy islany ataon'ny Satana ankehitriny Jehova Andriamanitra. Saina ny fahasahinin'renina koa miaro retariny tsy ho paon'ny voromahery mivarotra aina mihitsy fa tiany loatra ny zanany sady andraikiny. Manoatra noho izany ny fitiavan'i Jesosy Kristy atsika manekea ho rakofany.
dia ho an'andriamanitra irery ny voninahitra. Amen. Isaoranay ianao ry Tompo Andriamanitra rainay io, fa lehibe loatra ny fitiavanao ary natosaka ao tamin'ny olonao tsirairay avy izany. Misaotranao tokoa izay satria tsapanay fa ny famindramponao dia miavao isamaraina isan'andro anay tsirairay avy. Misaotra Tompo na amin'izao ora sy fotoana izao ahafahanay indray miaona aminao amin'ny alalan'ny teninao. Ny teninao tokoa Tompo dia aina ho an'izay mahazo azy. Ny teninao no irinay hitondra famelomelomana ho an'ny olona rehetra ary hitondra fampaherezana ho an'izay rehetra azo ny tahotra sy ny fanahina ary indrindrindrindra ireo izay voafatotra. Tompo, ianao no nanome an'i Jesosy Kristy zanakao hitondra fanavotana ho anay. Koa ankehitriny raha ho vakiana mifanesi ny teninao ary ho ambara aminay ny afatrao. Ianao Tompo anambona izany teninao izany amin'ny alalan'ny mpanomponao, mba ahafahanay vahoakanao tsirairay avy hisitraka tokoa ny filazantsaranao ka ahafahanay mijoro indrindrindrindra mampiorina ny finoanay no ny fanavotanao Jesosy Kristy Tompo. Koa mangataka anao izay fanay masino, ianao izay efa tia anatinay no ampifantoka anay ny amin'izany teny izany ary ampangino izay rehetra tsy nambolen'ny tananao, ahafahanay manongila tsofina mankamamy ny teninao. Fanahy io tady anao izay ary mangetahitanao amin'ny anaranao Jesosy Kristy Tompo, ilay lohan'ny fiangonana no anirinay izany vavaka izany, koa dia mitenena ankehitriny tahaka ny fombanao fa miaino anao ny vahoakanao. Amen. Sieno ny soratra masina isika ry havana araka ireto manaraka ireto ny bokyny oabolana faharoa amby roapolo andinin'ny faefatra ka hatramin'ny andinin'ny fahaeniny. Ny filazantsara nosoratan'ny Matio toko fahavalo ambin'ny folo andininy fahafolo ka hatramin'ny andininy faefatra ambin'ny folo ary hofaranana amin'ny epistily voalohany nosoratan'i Jaune toko faharoa andininy voalohany sy ny andininy faharoa. Vakina misesy araka izany amin'ny anaran'i Jesosy Tompo. Ny valin'ny fanetentena sy ny fahatahorana an' Jehova dia arena sy voninahitra ary fiainana. Tsilo sy fandrika no amin'ny alehan'ny maditra, fa izay te hiaro ny ainy dia manalavitra izany. Zaro amin'izay lalana tokony alehan'ny zaza, ka na rehefa antitra azy izy dia tsy hiala amin'izany. Amen.
mitandrema fandrao manao tsinotsinona na dia iray aza amin'ireny madinika reny ianareo fa lazaiko aminareo ny anjeliny any an-danitra mahita mandrakariva ny tavany raiko izay any an-danitra. Ahoana ny hevitrareo? Raha misy olona manana ondry zato ka maniany anankiray moa tsy hamelany 7 eny an-tendrombohitra va izy ka andeha hitady ilay nania? Raha hitany izy dia lazaiko aminareo marina tokoa fa mahafaly azy iny noho ny 7 izay tsy nania. Ary tahaka izany dia tsy sitraky ny rainareo izay any an-danitra raha ho very na dia iray amin'ireny madinika ireny. Anaka, izany zavatra izany no soratako aminareo mba tsy hanontanareo, ary raha misy manota dia manana solovava ao amin'ny iray isika dia Kristy Jesosy ilay avitra, ary izy no avitra noho ny fahotantsika, ary tsy noho ny antsika ihany fa noho ny an'izao tontolo izao koa. Amen. Ray Masino, manamasina anay amin'ny fahamarinana, ny teninao ny fahamarinana. Amen. Itsangana aritsika hitsena ny afatra amin'ny firana ny hira 3:30 ny andriny voalohany sy ny andriny fahatelo. Rehefa malala rehetra ao amin'ny tompo, ho amin'ny tombona amintsika rehetra ny fahasoavana mba ampiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy Tompo lay vavolombelona sy lay matoa amin'ny maty. Amen. Ny tenin'Andriamanitra izay hotoriana sy hambara amin'ny ity an'io ty riavana ho antsika rehetra amin'izao alahady maraina izao dia ny filazany tsara nosoratan'ny Matthieu 7:20 andininy 10 ka hatramin'ny andininy 14. Matthieu 7:20 andininy 10 hatramin'ny andininy 14. Raha mandinika sy mamakafaka an'ity tenin'Andriamanitra ity sika riavana dia milaza sy manasikasana manasongadina ny fahasarom-piaron'Andriamanitra. Ny fitiavana sy ny fahasarom-piaro dia zavatra mifanindra andalana mandrakariva. Rehefa eo lay fotia dia eo lay fahasarotam-piaro, ary amin'izany ny mahatonga an'izany dia satria lay fitiavana mitoetra tsara no antony iray izay mahatonga an'izany. Tsy fitiavana amin'ny molotra fotsiny
fa fitiavana aseho amin'ny fihetsika, aseho amin'ny zavatra rehetra, aseho amin'ny atao rehetra. Raha zany fitiavan'Andriamanitra zany izay ambaran'ny Jaona amin'ny fomba ilazany Jaona azy, dia hoy Jaona milaza azy hoe endre manao hoana ny fitiavana nasehony iray ho antsika, dia ny antsony antsika hoe zanak'Andriamanitra sady izany tokoa isika. Endre manao hoana ny fitiavana nasehony iray ho antsika, dia ny antsony antsika hoe zanak'Andriamanitra sady izany tokoa isika. Mitanisy Jaona ary milaza ilay fitiavan'Andriamanitra. Ny epistily joanika na ny epistily izay nisoratan'ny Jaona ry havana na ny asa soratra Jaona ny marimarina kokoa, raha tena mamaky isika dia asa soratra izay somary raha takaditsika ny zavatra zainy dia somary miolakolaka, kanefa ny zavatra lazainy kosa dia tena mitombona, mitoetra tsara ary ventikevitra mafonja, satria Jaona dia miavaka amin'ireo apôstôly samihafa. Jaona lay nahita nanatrika ny zavanitranga rehetra momba ny Jesosy hatramin'ny fahavelomany, ny alany aina teo amin'ny azo fijaliana ary ny nahafatesany eny ny zavanisy taoriny ny fitsanganany azy. Eo alohan'izany indrindra izay ambaran'ny filazantsara eto dia ny fahasaro-piaron'i Jesosy Kristy. Saro-piaro amin'ny ondriny Jesosy, ka mahasaro-piaron'i Jesosy ny ondriny, ary eo amin'izay indrindra no anafatra farany, ampitandremany ny mpianatra, satria resaka izay ifanaovan'i Jesosy ny mpianatra no hita eto, dia ny hoe te hampity Jesosy hoe tsy azo atao tsinotsinona ireo ondriko ireo. Zany no tiany Jaona ampitaina amin'ity afatry Jesosy ty, mahasaro-piaro an'i Jesosy ny ondriny ka hoy izy hoe tsy azo atao tsinotsinona zany. Hoy ny andininy 10 ry havana manao hoe mitandrema fandrao manao tsinotsinona na dia ny iray azy amin'ireny madinika ireny ianareo, fa lazaiko aminareo ny anjely ny any an-danitra mahita mandrakariva ny tavany raiko izay any an-danitra. Dia toy izay nary amin'ny andininy 4 mifameno amin'izany manao hoe ary tahaka izany dia tsy hitraky ny rainareo izay any an-danitra raha ho velona dia naray aza amin'ireny madinika ireny. Io ilay milaza ilay fahasarotam-piaron'i Jesosy. Jesosy saro-piaro ny ondriny, ka dia hoy izy hoe mitandrema, mitandrema isa. Eto amin'ity ampahany eto ity dia milaza na amin'ilay fahasaro-piaron'i Jesosy Kristy, tsy azo atao tsinotsinona hoy izy araka ity ambarany ety. Ny voambolana izay manasongadina an'izany dia ny hoe mitandrema. Ny teny hoe mitandrema dia ahazona fampitandremana ny tsy fiheverana ny ondry. Zay ilay tia nasongadina ao anatin'izany, ny tsy fiheverana ny ondry, ny tsy firaharahiana ny ondry, ny fanaovana tsinotsinona n'ireo ondriny Jesosy reo dia ahazona fampitandremana. Ny hoe mitandrema dia miseho amin'ny tranga anankiroa eto. Anankiroa no isehony zany teny hoe mitandrema zany. Ny anankiray dia misy toe-javatra efa nitranga tany aloha, ary ampitandreman'i Jesosy hoe tandrema sao miverina zany. Trangan-javatra efa nisy tany aloha saingy asain'i Jesosy hitandremana. Fa ny tranga faharoa dia isorohana trangan-javatra tsy iseho, zany hoe mitandrema fandrao mitranga zao, mitandrema fa sao hitrangana zava-doza. Ary eto amin'ity texte ty ry havako dia tena izy roa miaraka no aseho ny tenin'Andriamanitra. No tiany Jesosy ampitaina raha teo dia zany, satria reto mpianatra reto dia nisy fotoana raha mandinika tsara ny tantara isika, efa nisy fotoana nandrahara olona tsy hitondra zaza anatona an'i Jesosy reto mpianatra reto indray andro. Rarana tsy anatona an'i Jesosy ilay olona nitondra zazakely, ary tamin'izay nitenenan'i Jesosy hoe aza rarana fa antoazy ny fanjakany lanitra velao ny zaza anatona ahy. Fa zany teny zany indrindra no ampatsihivonyity tantara ity eto ny amin'ny tsy tokony hanaovana tsinotsinona ny madinika. Ary sarotiny ihany koa anefa Jesosy ka sorohiny meloha mba tsy ho zavatra ho lasa toetra raikitra ao amin'ny mpianatra zany.
anankiray zany trangefanisy zany lay fanaovana tsinotsinona ny madinika ny tsy famelana ny zaza anatona an' jesosy na ny olona hitondra zaza anatona an' jesosy kanefa misoroko zany mba tsy ho lasa toetra raikitra na zavatra mitoetra ao amin'ny mpianatra zany. Ny antony de zao mahasary-piaro an' jesosy ireo ondrin'ireo, mahasary-piaro an' jesosy ny fanaovana tsinotsinona ireo izay manatona azy, ireo ondrin'ireo, ireo madinika ireo tsy tiany jesosy atao tsinotsinona zany. Ny fanaovana ny kely tsy mba mamindro halan'Andriamanitra zany, tsy tian'Andriamanitra ny anaovantsika ny kely tsy mba mamindro na amin'ny fomba hoana na amin'ny fomba hoana. Ary zany indrindra mahatonga eto miteny ny tompo mitandrema, teny mandidy no ilazana an'izany mba hitandrema fandrao manao tsinotsinona na dia ny ray azy amin'ireny madinika indrindra reny. Zany no lazay ny tenin'Andriamanitra eto ry havana. Todika amintsika koa zany tenin'Andriamanitra zany. Ity olan'ny mpianatra ity dia zavatra pitrangy eo amin'ny fiarahamonina ankehitriny. Amin'izao fiarahamonina iainantsika izao ry havana, ny fiarahamonina anjakan'ny avonavona amin'ny endriny samihafa, ny avonavom-panahy, ny avonavona amin'ny lafiny ara-nofo, ny avonavona amin'ny fomba samihafa izay isehony zany noho ny fandrosoana izay miteraka an'izany avonavona samihafa zany. Misy ny tsy miraharaha ny hafa, manao tsinotsinona na manao zinona ny manodidina, ary miseho matetika amin'ny sehatra samihafa ihany koa ny halakobika tsy tiako tare amin'ny fomba samihafa, ary manjaka ny hoe izay tiako ihany. Toa izay mitovitovy tadindokanga ihany no miaraka, fa ny ankoatran'izay toa mifanilikinika, toa mifanao tsinotsinona, toa mifanaratsy. Zany ny fiarahamonina ankehitriny, ny fanavakavahana amin'ny endrika samihafa. Rehefa malalo amin'ny tompo mampitsidika atsika sy mampitodika ao amin'ny tompo, zany tenin'Andriamanitra zany. Mila fitandremana, indrindra miteraka fitsitokotokona ny fisiny hoe andaotsika samitsika reto ihany no iombony, andao ry olo ry tsy ataotsika namana, andao ry olo ry avahantsika tsy miaraka amintsika. Toa misy zavatra tahaka zany eo ivon'ny fiarahamonina. Mety miteraka an'izany ihany koa ry hafa ny tsy fitovitsaranga, ny fisiny ny mahantra sy ny manan-katao izay misy eo anivon'ny fiarahamonina ankehitriny. Ary ny manana atao manao tsinotsinona ny tsy manana, ny manan-katao manilika ireo atao hoe ambanimbany fivelomana na fari-pananana. Aza indrindra no ampianariny tenin'Andriamanitra atsika, fa misy ihany koa amin'ny endriny samihafa izay sehony tahaka ny hoe manapatra fahefana, ny lehibe ara-pahefana manao tsinotsinona ireo vahoaka entina indraindray, manapatra fahefana. Zany rehetrarehetra zany dia isan'izay itenenan'i Jesosy eto hoe mitandrema, fandrao isan'izay manao tsinotsinona anireny isika. Mitandrema ianareo, fanao misy manao zinona ny hafa kanefa dia ondriny Jesosy reny. Tsy tiany Jesosy ny anaovana tsinotsinona nireny, saro-piaro amin'ny ondriny Jesosy ny toetra fenoavinavina ialao, ny toetra izay mamboly fisaratsarana ara-kevitra eo amin'ny lafiny samihafa. Mila miala amin'izany isika, fa andeha amboly fitiava, andeha hanorina fiombonana, fa izany no nampianarin'i Jesosy ny hoe mifankatiava ianareo. Izany no ahafantaran'ny olona rehetra fa mpianatra ianareo raha mifankaty. Andeha ary hifanampy ry havana, andeha hifanohana amin'izao fotoana misy antsika izao, zao vanim-potoana manahirana izao isin'ny aretina eo anivon'ny firenena, raha manjaka ny aretina coronavirus izay misy fiantraikany eo anivon'ny fiainam-bahoaka mihitsy ny ateraka zany. Ao ny mety misy mandry fotsy anoany, ao ny mety misy misakafo tapakibo anoany, ao ny tsy manan-koanina, ao ny sahirana ara-pitafiana, fa andehantsika hifanampy. Amin'izao fotoana izao ihany koa ao ny marary, sahirana aoka zany, ary na dia ny fanafody aza lafo, kanefa ny aretina tsy maintsy tsabony. Raha tsy ilaza afa-tsy ny aretina izay mianjady amin'ny firenena ankehitriny dia zany no miteraka fahafatesana,
sy fahampian'ny fanafody na ny oxygène zay ampiasaina dia miteraka fahafatesanao ny olona maro manerana zao tontolo zao. Andeha fanampy sy fanoana ampio sy toano ireo zay mitady zany, na sahirana ara-tsakafo, na sahirana ara-piveloma, na sahirana amin'ny lafy ny asa, satria misy ihany koa ny olona very asa teraka so zava-misy eo anivon'ny fireneny zao havana. Ary noho zany dia zany no fieverana ny madinika, aza atao tsinitsinina ny ondriny Jesosy fa mahasaro-piaro azy. Tsy amin'izay lafin'izay ihany havana no isehoany ny fahasaro-piaron'i Jesosy, fa mahasaro-piaron'i Jesosy ihany koa ny ondriny ka tsy maintsy tadiavina izay very. Amparany soratra masina eto zany, tsy maintsy tadiavina izay very. Raha mijery isika eo amin'ny andininy 12 sy 17 dia zao no lazay ny tenin'Andriamanitra. Ahoana no hevitrareo? Raha misy olona manana ondry zato ka maniny anankiray, moa tsy amelany 7 eny an-tendrombohitra fa izy ka andeha hitady lainany, ary raha tahiny hitany izy dia lazaiko aminareo marina tokoa fa mahafaly azy iny noho ny 7 izay tsy nany. Ataka izany dia tsy hitraka ny rainareo izay nan-danitra raha ho very na dia ny anankiray amin'ireny madinika ireny aza. Eto ry havana mazava izay ambaran'ny tenin'Andriamanitra. Raha misy ondry zato ka tsy eo ny anankiray, zato ny ondry fa tokana monjany tsy eo. Fampianarin'i Jesosy ilay fihetsika hoe iza moa ny olona tahaka izany manana ondry zato no tsy iraharahany zany anankiray izay tsy hita zany. Amin'i Jesosy dia mazava hoe matoa misy ny zato tsy ho tonga zato io raha tsy ny atomboka amin'ny isa iray. Ny iray miampy iray mitombo eo zany dia lasa miabetsaka miatomboka amin'ny ray ireo ho tonga zato. Ary zany masarobidy ilay iray izay tsy hita, tsy ho tonga zato ireo raha tsy eo ilay anankiray. Ka mahasaro-piaro an'i Jesosy. Indraindray tokoa mety heritreritra hoe mbola manana 7 ataoko inona moa izay iray tsy eo, inona moa ny raha rahiko an'izay anankiray tsy eo. Mety hisy fisainana tahaka izany. Fa zao ry havana ny toe-tsaina mibaika ao anatin'izany. Ilay fotia dia mametraka ny hoe ilay anankiray tsy eo zay manahoana moa izy ihany, marary sasalama, maty savelona, manahoana misakafo izany sanoana. Zany ilay ateraka ny fotia, ka ilay anankiray tsy eo no mampiasa loha, ary tena ironina ny fosiny saina fa ny eo dia efa hita azo tombanana. Reto salama tsara daholo, ireto mety tsara ny fiainan'izy ireo ao anatin'ny fimbonana tsara. Fa ilay tsy eo dia tsy maintsy noho ny fotia dia mieritreritra miasa loha mandrakariva ny momba azy ireo. Noho izany tsy maintsy tadiavina ilay ray tsy hita, ilay ray izay tsy eo. Ny antony dia mazava ary ambarany andininy 4 etony hoe tsy sitraky ny rainareo zay ny an-danitra raha very na dia ny anankiray aza amin'ireo madinika ireo. Ny antony lalonan'i Jesosy Kristy ny tenany teo amin'ny azy fijaliana ry havana dia mba tsy hisy ho very izao tontolo zao. Ary raha mandinika ny jaona 1:2 ny andininy 2 sika zay perikopa ny vakina teo ihany dia izao ny zavatra ambarany ao. Jesosy Kristy dia avotra noho ny otantsika. Dia mariny mazava tsara ao no hoe tsy isika ihany fa avotra hisolo izao tontolo zao, hamonjy izao tontolo zao mihitsy. Raha milaza izy hoe isika dia io lay tontolon'ny Jiosy, hoe ny Jiosy, satria ny Jiosy dia indraindray mieritreritra hoe ny famonjena dia natao an'ny Jiosy ihany fa tsy ho an'ny jentilisa. Fa ny jentilisa ao amin'ny baiboly dia entin'ny lazana ilay firenena iray manontolo, ka tsy ho an'ny Jiosy ihany, tsy ho an'ny olona voatokana ihany ny famonjena sy ilay ny fiatsian'i Jesosy Kristy teo amin'ny azy fijaliana, fa tena ho an'ny olona rehetra ho an'izao tontolo zao. Ary zany ny fahamarinan'ny tenin'Andriamanitra ny hoe zay mino sy atao batisa no ho vonjena. Ny finoana no mitarika ao amin'ny famonjena, famonjena tsy halavahana na iza ilay famonjen'i Jesosy Kristy, fa famonjena ho an'ny olona rehetra. Ary zany ry havana no olana ny fiangonana ankehitriny. Raha misy ny fikatoana ny fiangonana noho ny aretina, misy ny tsy fahafahana manokatra ny trano fiangonana, dia zany ny olana hoe anahoana sao sanatria misy olona ondrin'Andriamanitra very. Satria zavatra roa no mety hitranga amin'ny fotoana tahaka izao, na le olona tena mafana fo mety lasa mangatsika.
zany ny zavatra misy. Na le olona mety natory sy rendremana, mety tsy de niasa loha tamin'ny vavaka fa noho ny zavatra mitranga dia taita izy hoe sao dia fa ho tonga ny farany andeha zay vavaka amin'izay. Zany ny zavatra misy. Ary dia io no irona ny fanahin'ny fiangonana hoe raha mikatona ny fiangonana mandra-pahoviana, raha hoviana no isokatra ho afaka hivavaka any am-piangonana indray ny olona. Tsy maintsy miasa loha amin'izany ny tompo nandraikitry ny fiangonana rehetra. Tsy maintsy mieritreritra n'izany ireo izay mahatsiaro voahiraka hitoro ny filazany tsara, hitandrina ny indron'Andriamanitra. Satria sary-piaro amin'izany Andriamanitra. Mahasary-piaro ny tompo ny ondriny izay miparitaka. Fa ny tsy ho aza asay nitadiavina na dia iray, maika fa nefa ao anatin'ny vala, hivoaka ny vala indray. Rehefa malalo amin'ny tompo eto dia manavao ny toetsaitsika Andriamanitra. Marina tokoa ny hoe ny zavatra rehetra miara-miasa asoa izay tian'Andriamanitra. Ary ihany koa manambara ny apôstôly amin'ny Romana 9:22 manao hoe fafantatsika fa izao zavatra rehetra zao dia miara-misento sy miara-marary toy izay efa hiteraka mandraka ankehitriny. Misy zavatra manahirana, misy zavatra mampitebiteby, mitranga eo anivon'ny firenena, mitranga iainan'ny olona, mampametra-panontaniana izany hoe fanahoana, fa inona, fa na izany na tsy zany ny fiangonana. Dia mieritreritra mandrakariva ny amin'izay hieverana ny ondriny ka raha mitranga ny olana anankiray, izay eritreretany fa sao ho very ny ondry, sao hiparitaka ny ondry, dia tsy maintsy mihevitra mandrakariva, mitodika eo amin'i Jesosy, ary lasa fenitahatra sy fanahina ny amin'izay mety hisiny ny ondry miparitaka na ondry tsy hita. Satria misy tantara iray izay havana ambara amintsika izay maneho zany hoe mahasarobidiny olona eo anatren'Andriamanitra zany. Ndray mandeha tao mitoby lehibe anankiray, mitoby lehibe efatra izay misy eto Madagasikara, dia nisehon'ny tompo ny mpanompon'Andriamanitra izay ny foazany ho tompon'andraikitra anorona n'izany tompo zany. Dia hoy ny tenin'ny tompo taminy, totalio ny totaly mibidiny zavatra rehetra eto amin'izao tontolo izao. Satria tamin'izany izy mbola nisy fotoana saika tsy hainaiky le antson'Andriamanitra. Aza indrindra ny lazan'Andriamanitra taminy hoe totalio ny totaly mibidiny zavatra rehetra fantatrao sy hitanao, izay hitanao eny amin'ny abakabaka, izay hitanao eo ambonin'ny tany, izay hitanao any ambanin'ny tany ka fantatrao ny valeran'ny zavatra, volamena, ny safira, ny zavatra samihafa izay any ambanin'ny tany. Totalio zany, otsinony zany, na miliara no hikajiana an'izany, na amin'ny vola vahiny no hikajianao azy, fa zaho milaza aminao fa tsy mahavity fanahin'olona iray zany. Tsy mahavity fanahin'olona iray ny valeran'ny zavatra rehetra na ohatrinona izay hita eto anivon'izao tontolo izao, sarobidy amin'Andriamanitra ny fanahin'ny olona. Ary zay le fahasaro-piaron'Andriamanitra, sarotiny Andriamanitra mba tsy hisiny izay very fa te hamonjy ny olona rehetra izy. Ary zany nandrahan'Andriamanitra ny zanany mba hamonjy izao tontolo izao. Ka ilazan'ny apôstôly masina efa toy izao ny tiavan'Andriamanitra izao tontolo izao, nomeny ny zanan'ilay tokana mba tsy ho very izay rehetra mino azy fa hanana fiainana mandrakizay. Eto ampamaranana riavako dia antitranterina amintsika saro-piaro amin'ny ondry ny Andriamanitra, saro-piaro amin'ny ondry tandremany Jesosy. Ary eo alohan'izany indrindra dia mampitandrina izy, tandremo ndrao misy manao tsinotsinona an'ireny ondriko ireny, ndrao misy manilikiliky an'ireny ondriko ireny, fa tiako ireny hoy Jesosy. Ireny nafoizako ny aiky teo amin'ny azy fijaliany ireny, ary dia mahasaro-piaro an'i Jesosy zany. Fa nambara teo ihany koa ny hoe mahasaro-piaro an'i Jesosy ny ondriny ka tsy maintsy tadiavina zay very. Tsy azo atao ny hanana eritreritra na fiheverana hanao tsinotsinona an'izay anankiray tsy hita, fa tsy maintsy heverina nomba azy. Atao izay hiverenany, fa tsy misy tsika ho very hoy Jesosy na dia singa ny iray aza. Dia isika izao no ataon'Andriamanitra fitaovana, isika izao no asian'Andriamanitra mamory an'izany amin'ny fomba rehetra. Dikan'izany azavarim-barinosika fa vanim-potoana izay efa azo lazaina ho farany zao, fiafaran'izao tontolo izao matoa mitranga ny zavatra rehetra, mitranga ny lozo, mitranga ny retina, efa lakilosy fanairana zany. Ho avy ny tompo
ary izy raha toy ny efa nilaza hoe indro avaingana eny amen. Dia ho tanteraka ny tenin'ny tompo ry havana ary dia ho tanterany amintsika izany tenin'Andriamanitra zany. Aoka isika ho saro-piaro tahaka an' Jesosy ka hevitra mandrakariva ny ondrin'Andriamanitra ho azy rery ny voninahitra ho amintsika kosa izany teny-pitiavana zany. Amen. Ry Andriamanitra ranay izay ny an-danitra mandry zahay fa Andriamanitra saro-piaro tokoa ianao, ary Andriamanitra mitady ny olona rehetra ho tafatoetra feno eo anivony fanjakanao. Ataovy ho isan'ny reny Andriamanitra, tsy zahay izay miaino ihany fa ny ankizy madinika, satria fantatray dia fantatray fa ny fotoana fitoerana atrano mampelipelika mahatonga azy ireo anakorontana, ary indrindra moa tompo mavita zavatra izay fantatra fa tsy araka ny saina maneritreritra. Ianao Andriamanitra hampitoetra ny maso-pitiavana ho an'ny ray aman-dreny. Eny ianao koa tompo hampitoetra ny maso-pitiavana zany eo anivon'izao fiarahamonina izao izay fonanay aminao, raha tsy izany tompo ny toeranay ary angatahanay ny famelan-keloka avy aminao, ko araisy tompo ny fifonanay amin'ny anaranao Jesosy. Amen. Ira 8:7 no iraitsika. Andiny voalohany sy ny fahadimy. Tsika izay ny bebaka marina tokoa henoy ka raiso ny teny famelan-keloka izay atolotra Andriamanitra ho antsika hiara-hitsangana isika. Izao nolazainy Jehova mpanjaka ny Israely dia Jehova tompony maro mpanavotra azy. Izao ny voalohany, izao ny farany, ka tsy misy Andriamanitra afa-tsy izao, ary iza moa no mahantso tahaka ahy. Aoka anambara sy andahatra izany amiko izy, hatr'izay nampitoerako ny firenena fony fahagola ary ny zavatra ho avy sy ny mbola ho tonga, dia aoka ambarany koa izany. Aza matahotra na mangovotra ianareo
tsy efa nampandre anareo hatramin'ny fahiny fa ao ka manambara taminareo eny ianareo no vavolombeloko vavela ny eloko reo noho ny anaramasina midera ny tompontsika fa sambatra ny olona zay voavelany elony sy voasariny ny fana sambatra ny olona zay voavelany olona ary tsy misy fitaka ny fana firana fanampiny fahina amby roapolo andriny voalohany indray ny afalinay andriamanitro raha nomenao ty andro aneo ty izay nafahana ny ainy sy nandray ny afatra avy aminao misaotra manokana ny ampanomponao izay nampitondrainao izany ary isaoranay ianao satria andriamanitra amin'ny teny ny andriamanitray mankasitraka tompo fa asehonao ny fomba hita maso azo tsapahitanana ny fitiavanao fa saro-piaro tokoa ianao amin'ny madinikao ka tsy misy foinao very na dia ray akory aza misaotra ihany koa satria amin'ny vanim-potoana misy anay ankehitriny no hitenenanao fa tokony ho ravana ny avinavina na ara-tsaina na ara-panahy eny amin'ny fomba fanao ray samy hafa misaotra anao izay satria zany rehetra zany dia fitiavanao andriamanitra te hiavana aminay ary fitiavanao andriamanitra te ampiavana anay samy olombelona kondretro izay ankehitriny tompo mahatsiaro indrindra zany asarobedy ny fitiavanao zany ka mivavaka ho an'ny olombelona rehetra naizanaiza misy azy ninoninona manjo azy jereo araky ny indrafonao reny jereo araky ny fitiavanao reny jereo araky ny famondramponao reny andriamanitra tomponay io mivavaka ihany koa izay ankehitriny ho an'ireo tsy salama any amin'ny toby any amin'ny hopitaly any amin'ny tokantrano samy hafa any mahalala ny hevitra everana azy reny ianao tompo hevitra mitondra fiadanana fa tsy losy vavaka ihany koa izay ho an'ireo olombelona rehetra hiaram-pahoriana ankehitriny mety very fanana na moy fianakaviana andriamanitra tomponay io andriamanitra ny fampiononana ianao afaka mampionona sy mankahery azy reny vavaka izay tompo ho an'isa tokantrano tsirairay avy izay mandray ianao Kristy eny fa na dia iry tsy mandray ianao azy dia irina indrindra ny asan'ny fanahinao ary indrindra fa hanehoanao ny mahandriamanitra velona sy masina anao lay tompony fahefana ny an-danitra sy ety an-tany vavaka izay tompo ho an'ny fiangonanao izay fantatrao ary tsy miafina aminao mandalo ny lalan-tsarotra ankehitriny tompo aovo ny fiangonanao ambiny ny fiangonanao ary ajoroy ny fiangonanao
mivavaka izay ho an'ireo tompona ndraikitra samihafa eny anivo ny fiangonana mba samy hotahinao soankahirezinao ary ho ambinina daholo maniry indrindra izay ho an'ireo kristianina rehetra naiza naiza misy azy mba samy esanao ny fanahy ka tsy ho tafandromandry fa hanandratra mandrakariva lay teny fanevo fa isika tsy mba naman'izay mihitra kehitriny vavaka aminao ihany koa izay ho an'ity firenena maminay ity izay fantatrao ary tsy miafina aminao miariaro anatrehanao ny any fangatana Andriamanitra dia ianao ilay Andriamanitra tompony fahefana tokoa no aneny fahefanao amin'izao firenena izay ary aneo ihany koa ny mahandriamanitra velona anao aneo ihany koa fa Andriamanitra miasa ianao koa ianao no ampangina ny hevi-diso rehetra ampangina ihany koa izay rehetra tsy avy aminao Andriamanitra tsy araka ny sitraponao sy tsy akasitrahanao vavaka izay tompo ho an'ny fiangonan'i Jesosy Kristy eto Madagasikara izay najorona ao anivon'ity firenena ity ihany koa manomana ny synota lehibe amin'ity taona ity ianao ny aloha lala ianao no andamina ianao no andrindra ianao ihany koa ny asa eo anivony izany fiangonanao izany ahatanteraka ny amin'ny sitraponao vavaka izay tompo ho an'ny fiangonana kristianina rehetra ianao ny asa ny anivon'ireny fiangonana ireny ka tsy ahovany marina tokoa fa Andriamanitra velona ny Andriamanitra ivavaha maniry indrindra izay tompo ny amin'izay rehetra sitraponao ny ankasitranao izay tianao mba ho ataonao ho voninahitra ary nandrantana ianao indrindra izany ny irinay sangatany amin'ny anaran'i Jesosy ary ny vavakay dia akambanay amin'ilay vavaky ny zanak'Andriamanitra manao hoe rainay eo izay ny an-danitra masina ny anaranao ho tonga ny fanjakanao atao any sitraponao ny etỳ tany tahaka ny an-danitra meo anay ny ansaza ao anay ary mamelana okay tahaka ny amelana izay meloka taminay ary izy mitondra anay ao amin'ny fakapanahy manafahana amin'ny ratsy fa anao ny fanjakana sy ny ary ny voninahitra mandrakizay amen. olona izay miaina ny fanavotan'i Kristy tokoa ry havana dia olona sahy manambara ny finoana koa andetsika iaraitsangana hanambara ny finoantsika amin'ilay fanekam-pinoana apôstôlika manao hoe mino an'Andriamanitra raitsy toa mpanao lanitra sy ny tany ary mino an'i Jesosy Kristy tsy rahalahy tokony natopontsika izay nitorotoroana tamin'ny fanalinazy nateraka Maria Virgie nijaly rarapaka Ponto Pilato nombola tamin'ny hazo fitsalena matika nalefa midina tany amin'ny fiainantsika nitsangana amin'ny fahateny miakatra any an-danitra nipetraka kavan'Andriamanitra raitsy avy amin'ny aveny tsara falesa mino ny fanamasina fiangonana masy manera ny zao tontolo izao ny fiangonan'olona masy famelan-kely fitsanganany tena maty ary ny fiainana mandrakizay amen. Fanehoantsika ny fiangonana ry havana dia anatanteraka rakitra isika na dia anetokantrano azy dia manatanteraka izany ho fanomezantsika sady fanoloana tenatsika manoloana ny tenin'Andriamanitra izay niraisitsika teo dia angataka ny atopira akony betela anatanteraka ny asa fanompoana ary ny fanolorana ny rakitra ry havana imbonantsika la hira hoe ry tompony arenao. Anolotra ny fanatitra ho an'Andriamanitra. Lord
ny fiangonana. Tonga amin'ny raharaha mandridina izao alahady farany zay imbonana eo anivon'ity faritra ampovoany ity zay isorin'Andriamanitra moa fa nananganany ny mpanompony dia ny pasteur zay niaraka nitsangana teo amin'ny famakinany teny pasteur Henri Ratsibazafy avy amin'ny fitsikema Philadelphie Abalamanasy tamin'ny fitarihana ny fotoana ny tenanay pasteur Rahervelo Joseph Fidimanantsoa eto amin'ity efitsikema Betela ity nitondra ny tenin'Andriamanitra ny ray aman-drentsika président synodal ary ny nanao mivavaka fangatapitahina pasteur Andrampanarivo Manitra Norbert zay avy amin'ny Jerosalema fiadanana nampiny ireto dikonina ny olona mpampianatra sekoly lahady ary teo koa ny akony Betela zay isorin'Andriamanitra fa nandray anjara teo anivon'izao fampona izao ny voninahitra ny edy eo an'Andriamanitra dia angataka ny ray aman-dreny isika ilaza ny raharaha zay itoy amin'ny tsodrano ary aorian'ny tsodrano moa dia ombonantsika amin'ny feony zafindraony ny hera 7 700 andriny voalohany sy ny andriny fahatelo. Eniavana dia amin'ny fifaliana no iarabanantsika rehetra ampianakavin'ny finoana izay manaraka sy miombo-mbavaka amin'ny alalana izao fanompoam-pivavahana izao amin'ity anio ity izay raha mahafantatra moa ny zava-misy eo anivon'ny firenena no ny fikatona ny fiangonana dia amin'ny fomba tahaka izao tsika no manaraka ny fotoam-bavaka miara-mivavaka ary dia ny marina moa fa nisy ny filazana tany amin'ny teo anivon'ny radio-fahazavana ho an'izay naharea fa raha manao zao sika tena miaina tanteraka ao anatin'ny vavaka fa tsy toy ny miaina manaraka na mijery télé fotsiny fa tena miaina tanteraka ao anatin'izany fanompoam-pivavahana zany. Porofon'izany ny fisian'ny rakitra fanoloran-tenantsika ny fampiainana antsika ao anatin'ny tenin'Andriamanitra dia tena miaina tahaka ny fiaraha-mivavaka alahady amin'ny zao zavatra manahirana sy mitrango anivon'ny firenena zao zay sin'ny fikatonan'ny fiangonana no ampahirezana atsika ry havako ampahiriny fiangonana rehetra tsika rehetra eo anivon'ny synodaparitany fa araky amin'ny 30 Tomas na vavadin'ny filazantsara mampahiry atsika eo anivon'izany ary tsy hoan'ny kristianina fitsikema ihany fa iombonany rehetra tonga amin'ny fiteny malagasy hoe iombonany miakandrefam-baravarana ny zavatra mitranga kehitriny no ny aretina zay tsy lazaina hoe raha mahafantatra fotsiny fa irana miaina eo anivon'ny aretina isika mifanerasera amin'ny aretina satria tsy fantatra hoe izy moa no mitondra an'izany raha saminy ampandehanana iny azy ka noho izany ny zavatra zay ataotsika dia ny mametraka amin'ny tombo mandrakariva ny fiainana ary dia mampahery ny mpitondra fiangonana fotoana tahaka izao moa dia isan'ny manahirana mpitondra fiangonana raha tahaka ny tamin'ny taona lasa dia misy ny fidirana imbetsaka mihitsy azy no ny trangan-javatra tahaka izao ary zao moa zany ny tranga misy indray iainantsika mikatona tanteraka ny fiangonana dia tonga amin'ny tenin'ny tompo ny filazantsara tsy mba voasakana zay voalazany apôstôly masy dia misy hatrany ny fomba zay entina mandavorary ny fanompoam-pivavahana dia mampahery ny rehetra mavaka manokana sy mampahery anareo manam-pahefana tompony andraiky mpanjakana zay mitondra andraikitra mavesatra sy mankadiry zay tsy maintsy atao malona zao zava-manahiran'izao tahaka izany koa ianareo mpitsabo tena manao aina tsy ho zavatra ary tonga amin'ny fiteny hoe manao vivery ny aina mihitsy azy mamonjy ain'olona mba ho salama azon'izy ireny fahasitranana dia ampahireziny ianareo mampahery anareo ny tompo momba anareo mandrakariva araka ny toko izay fanomeny ka raha misy ny zavatra zay tsy maintsy andehanana mivoaka ny trano andeha hiasa andeha ampahery ny hafa andeha andray andraikitra mivonjy aina samihafa dia ny tompo no efa mialoha amin'izany rehetra zany satria asan'i Jesosy asan'Andriamanitra izany ataonareo zany hombantsika rehetra ny tompo ary azadiny fa mombantsika mandrakariva izy manaraka an'izany dia tiana ny mampahafantatra sy mampahatsiahy
ny anio zany a zay fotoana zay efa atretsika misy moa ny fotoana zay atretsika eto amin'ny télévision fa misy koa ny arahana any amin'ny radio misy ny aniovan'ny radio fahazavana misy ny radio RNA na ny radio niantsika ao ihany koa ny amin'ny radio MBS anarahantsika fanipopavahana iombonana araka rehefa nambarany mpitarika teo dia ifarimbonany mpitandrina ato amin'ny faritra fovoany manatotosany zany fandaharana fanipopavahana zany ny amin'ny herinan'io dia mbola toy izany satria raha ny fempotoana zay katonany fiangonana dia ny anio sy ny amin'ny heriny zany no ao anatin'izany entsika mbavaka zay mety ho fepetra ny amin'ny manaraka ny tokony mbe famba isokafan'ny fiangonana samy mitondra mbavaka an'izany sika zany hoe arakaraky ny zava-misy zany a no anambarana amintsika ny mety hoe mbola ao amin'ny hainao manjery tahaka zao ve tsika ny manaraka amin'ny fanipopavahana amin'ny manaraka an'izay ny amin'ny tapabolany sa misy fomba hitondran'Andriamanitra ny fiainan'ny fiangonana indray a dia miezaka tsika ry havana manaraka ny fandaminana samihafa iniovony ianao manjery samy mifantoka sy miezaka manaraka ny fampitam-baovao samihafa tsika na amin'ny radio na amin'ny télé fa ezaka zahay hampita araka izay tratra ny fandaminana samihafa na amin'ny alalan'ny SMS ho an'ny mpitandrina sy ny mpiara-miasa rehetra na amin'ny alalan'ny hafatra amin'ny radio sy ny hainao manjery samihafa ezaka araka izay tratra hanao zany fampitan-kafatra sy fampitana ny vaovao samihafa sy ny tsara ho fantatra zany manaraka izany ryavako no ny zava-misy aniovan'ny firenena dia miemotra reto zavatra ambara manaraka reto ny fanadinana idirana toeram-panomanana ho an'ireo zay ny soratra anarana hanao fanadinana ho isan'izay hanao mpitandrana dia nahemotra amin'ny fotoana manaraka mbola tsy voafaritra ny daty fa hore manaraka eo zany hambara amintsika amin'ny fotoana mahamety ny daty zay anaovana any zany fanadinana ho an'izay manana antso hanao ny asa hiroso amin'ny asan'ny mpitandrina zany ary dia toraka izany ihany koa ny raha anatin'ny sonadapartantsika fa mihemotra ihany koa ny fivorimbe zay tokony ataontsika ny Brickaville ny daty mbola tsy namaritra ny au niveau ny sonadapartany ny amin'ny daty zay tokony hanaovana azy fa zay ambara amintsika fotsiny a tsy azo tanterahana zany fivoriana zany zay tokony tanterahana amin'ny alahady faharoa volana May zao no ny antony no ny fisininy amena ara-pahasalamana zay efa irahantsika miaina raha teo dia toraka izany ihany koa mbola raha anatiny au niveau ny sonadapartany ihany mihemotra ny fizarana bulletin céphale ho antsika eto amin'ny faritra fovoany zany ny zay tokony tanterahana amin'ny efitsika hoe mabetela ny anio alahady fa 5 ny volana aprily dia ahemotra amin'ny fotoana manaraka toy ny voalaza teo ihany tsy mamaritra daty sika satria tsy fantatra moa zay zavatra mbola hitranga ny fivoarana zao zava-misy eo aniovan'ny firenena zao fa dia samy mitondra mbavaka mba ahafahantsika misokatra sy mandroso hatrany amin'ny fandaminana samihafa mba ahafahana miroso amin'ireny asa zay tsy maintsy najanona sy nampetony reny aloha fa mino sika fa manana ny lalana ivereny atsika ny tompo dia ny fahatanterahana sy ny fahalavana renyreny asa samihafa zay voatery najanona noho ny zavatra samihafa reny farandriavana dia mifampivavaka isika eto mbavaka zava-misy eo aniovan'ny firenena zao mifampivavaha mba ho sitrana zay voalazan'ny tenin'Andriamanitra ary dia mifampivavaha mba tsy ho sanatria ho tratran'ny fangatsiahana isika ho manoloana n'izao zavatra mitranga eo aniovan'ny firenena zao fa dia ahafahana fo mandrakariva amin'ny fanimpona naiza misy antsika fa ady zao atretsika zao ka dia ny tononkira ihany koa zay tononkiratsika aza milaza hoe ady no ilananao ady no ilanantsika andehantsika hivonina fa raha tsy miatrika ady tsy mandresy raha tsy miatrika ady tsy mandresy mba hahatonga atsika azo fandresena andaotsika hiady hiezaka ady amin'ny fanahy ratsy ady amin'ny devoly ady amin'ny satana zao atretsika zao ka miezaka mandrakarivotsika ary dia miandrandra fandresena izay no azo ambara amin'ny raha rasy ny tsara fantatra samihafa dia mirano soa sy ny fitahin'Andriamanitra ho amintsika mandrakariva amarana izao fanipopavahana izao isika andeha isika hitsangana andray ny tsodranomasina zay atolotra sy tononona amin'ny anaran'ny tompontsika raiso amin'ny finoana riavana zao tsodrano tononona sy atolotra amin'ny anaran'ny tompo ho antsika rehetra izao Andriamanitra ny fiadanana zay nitondra ny Jesosy tompontsika mpiandro lehibe ala amin'ny maty mitondra ny rano fanekena mandrakizay izy no hatanteraka anareo amin'ny tsara rehetra anao ny sitrapony
ka hiaso anatinareo izay ankasitrahany io masony amin'ny alalan'i Jesosy Kristy mpamonjy antsika. Ho azy ny fanjakana mandrakizay mandrakizay, ho aminareo kosa ny fiadanany. Amen. Vavaka mangina petrao amin'ny tompo ny fiainantsika rehetra ry havana. Vavaka mangina isika. An'Andriamanitra tompo tokony iririan'ny voninahitra amin'ny anarany Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina. Amen. Tapitra ny fanompoam-bavahana dia mirazo soa ho antsika rehetra ary dia maniry ny fitahin'Andriamanitra hampombaina antsika mandrakariva. Mahireza hatrany dia ny tompony hiara-dalana amintsika mandrakariva. Amen. Jesus tumpu cara aviama ngatona antika tiabe azama biambingela nzanga hare foma na pahe vite azama nanue ato ama itisi kofi limo teso mike kiwe alo tika narakize baba anawo anjang tanga hari ampe kisa yampe avia fatika samzana jana hari avia mana tonga antika diabe azam sala sala so tapti nilera foma na pahe vite azama ganue ato ama itisiko
Maramori kuranga kon Cash busi mi ipu kumete tofu Panga sis konfinimo Yarif kapitali ni geskia Tamata vavaadu mvula zanzara Aku ni betela tanamboseng Yara kam zisote na seng Komila paradisa tenga sire Panga mila te kopino Panga sis konfinimo Baba Nine Azamama Nuwe Ato Panga sis konfinimo